dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'ny fampahiresana foy izay andaliana antsika ny dingan'ny famonjena dia ny fialan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta andeha ho any amin'ny tany Kanana. Tsara ny afantarantsika n'izay dingan'ny famonjena izay mba tsy hadiso hevitra antsika amin'ny fanarahana n'Andriamanitra. Milohan'ny zavatra rehetra nefa dia hivavaka isika. Jehovahandriamanitra iray eo dia misaotra anao mandrakariva izahay satria amin'izao andro faran'izao tokoa no anambarahanao ny zava-miafy ny teninao mba ahafahanay miala amin'ny fitaka taon'ny devoly manoloana ny fanarahanay ianao. Feno zava-miafina ny teninao ary tsy misy fisainan'ny olombelona afaka hatakatra an'izany raha tsy ny fanahinao masina no miasa ka manambaranay ny marina. Dia izany fanahinao masina izany no aoka hiasa dia anatinay, anokatratrano masom-panahinay ary mba hanananay fanaitretena manoloana ny famarinana ny teninao. Dia matoko sy mino izay fa hanome fahazava-tsaina ho anay ianao ary hanome fifaliana ho anay noho ny famarinana ny teninao. Dia mitenena indray Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarahaba-tsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Miresaka ny dingan'ny famonjenantsika izay nanomboka tao amin'ny tany Egypta ary soa ihany fa nisy ny Pasika izay mampatsiaro antsika ny tombam-bidy ny famonjena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny nanolorany an'i Jesosy Kristy ho tonga teto amin'ity izao tontolo izao ity, ho faty hisolo heloka antsika ary nametraka ny drafom-pamonjena mba ho arahantsika tsakany sy andavany. Ary izany tantara izany dia tsy maintsy jerevantsika ny fomba nitanterahany tamin'ny namoahana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta tamin'ny andro Pasika izay nambarantsika hoe nitondra fahafahana ho an'izao tontolo izao. Ny famonjena no efa vita hozintsika fa tsika tsy mbola voavonjy fa afaka fotsiny, kanefa araka ny nambarantsika hoe fanafahana vonjy maika fotsiny ihany satria mbola ho zahan-toetra mandritra ny androm-pahavelomantsika fa tsy maintsy misy ny didy farany izay tsy maintsy avoaka an'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana iverenan'i Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Ary amin'izay vanim-potoana izay no misy ny fanafahana mahadiodiona ny fanavotana. Mijery-tsika fa ny fitomboan'ny famonjena dia tamin'ny alalan'ny fahafatesana ilay zanako sy misy kilema tsy iverenantsika lava intsony izay zava-miafina tsy tokony ho adinoina mahakasika ny Pasika. Tsy fitsanganan'i Jesosy tsindriana foana, tsy fahatsiarovana ny fitsanganan'i Jesosy fa fahatsiarovana ny fahafatesany izay tokony ho tsarovana mandra-piavan'i Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Ary misy antony izany satria ny fahatsapahana ny famonjena nataon'i Jesosy no tokony hanosika ny olona hitandrina, ary raha tsapan'ny olona fa izy no tokony nampijaliana, izy no tokony ho very mihitsy raha ny tena marina, dia tsy maintsy mankasitraka an'Andriamanitra izy ary hanana fo feno fanaitretena ka naiky ny toromarika rehetra. Apetraka Andriamanitra mba handraisan'ny famonjena tsy noho ny famarinan'ny olona nefa fa noho ny famondram-pon'Andriamanitra lehibe. Ny zavatra nazavaintsika hoe alao atomboka amin'ny tokony ho izy izay fanazavana ny dingan'ny famonjena izay satria tsy tafavoaka tao amin'ny tany Egypta mihitsy ny zanak'Israely
raha tsy nanaiky ny toromarika napetrakaandriamanitra ary tsy niady varotra tsy araka ny sitrapon'ny olona fa araka ny sitrapon'andriamanitra, satria inona moa no nataon'andriamanitra baiko izay nomeny dia ny famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy nijanona hatreo. Raha mijery ny Exodosy 20 ny andininy fito ka hatramin'ny 17 tsy maintsy mijanona eo tsika mba hanakarantsika ny zava-miafina tian'andriamanitra ampitaina ary analany ny raha ozy ka atetiny amin'ny tolambaravarana roa sy amin'ny tatom-baravarana trano izay hinanany azy a, dia hohaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy, mba mimofo tsy misy masirasira sady ampiarahany amin'ny anana mangidy. Aza hanina mantana vao andro amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny, ary aza asianareo sisa ho tramaraina, fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo. Ary toy izao nataonareo raha mihinana azy a, fa lahanareo voasikina ny kapanareo eny amin'ny tongotrareo, tehanareo eny amin'ny tananareo a, dia hohaninareo faingana izy fa Pasika Jehovah. Fandeha maka ny tany Egipta amin'izany alina izany aho, ka moa no matoa rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraka avokoa. Zaho no Jehovah, ary ny rà dia famantarana ho anareo amin'ny trano izay hitoeranareo raha mahita ny rà dia handalo anareo ka tsisy loza handringanana anareo raha mamela ny tany Egipta. Zay le toromarika nomen'Andriamanitra, ary mahavariana amin'izy io ny alina izay namonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema, dia io le fandraisana fanasan'ny tompo. Ny nofon'ny zanak'ondry no hohaniny miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira, ny rà tetina amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana, ary misy antony izany rehetrarehetra izany. Ary ny ambaran'i Jehovah dia ny 17 hoe ny rà dia famantarana ho anareo amin'ny trano izay hitoeranareo raha mahita ny rà ozy dia handalo anareo ka tsisy loza handringanana anareo raha mamela ny tany Egipta. Izany hoe tombo-kase apetrak'Andriamanitra mba hoentiny hamantarana ny olona izay nankatoa ny teniny, fa ny ompanina ny fanazavantsika dia ny fandraisana fanasan'ny tompo. Ary ny zavatra hitantsika tamin'ny farany dia vatsy izy io, ary raha ny toromarika nomen'i Jehovah dia tsy misy fangatahan'andro, hohaninareo faingana izy ozy. Zay no zavatra nambaran'i Jehovah. Ary olona vonika andeha, vonina hiala, nandray safidy tsara mianaraka ny tenin'i Jehovah mba ho afaka amin'ny fahoriana tao amin'ny tany Egipta, ary hizotra ho amin'ny lalina soritan'Andriamanitra mandeha ho any amin'ny tany Kanana. Hitantsika tamin'ny farany raha nijerytsika ny tantaran'i Elia izay tandinto ny fandraisana fanasan'ny tompo, izay matetika tsy takatry ny olona ny zava-miafina ao ambadika ireny tenin'Andriamanitra ireny, fa izy manana ny fomba arak'izay itiavany azy mba hatakaran'ny olona le zava-panahy mahakasika ny fandraisana fanasan'ny tompo. Fa raha ny tantaran'i Elia dia kivy izy vokatry ny fandrahoana ny Jezebela hamono azy, dia nangataka tamin'Andriamanitra ho faty izy, ary naniraka an'izay Andriamanitra, ary niteny taminy hoe mifoaza ry Elia ozy dia mihinana sy misotroa, fa mbola lavitra ny lalakalehanao. Rehefa nihinana Elia dia nandeha tamin'ny tanjaka sy ny hery azony tamin'ilay fihinanana an'ilay mofo voaendy sy ilay rano tamin'ny tavoara nandritra ny 40 andro nazavaintsika teto izany. Izany hoe ny foto-kevitry ny fandraisana fanasan'ny tompo dia vatsy na sakafo azahoana hery sy tanjaka hoentina manatanteraka ny lalan-davitra izay soritan'Andriamanitra. Ary raha nijerytsika ny Exodosy 20 dia ny 17 ka hatramin'ny 14, tsy ny olon-dehibe irery ihany tamin'izany vanim-potoana izany no nandray an'izany vatsy izany, na ny sakafo na nandray fanasan'ny tompo, fa ny fianakaviana rehetra tao amin'ny tokantrano. Ary ny zavatra nambaran'i Jehovah dia ny 17 sy 14
mitenenina ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ozy ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samiaka zanak'ondry iray avy izy rehetra araky ny fianakaviana dia zanak'ondry iray avy ho an'ny isan-trano, ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia aoka izy izay namany mifanakaiky trano aminy aka araky ny isan'ny olona, ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry. Izay manam-porofo mazava tsara fa tena sakafo vatsy natao ho an'ny fianakaviana mba hahazahoany hery sy tanjaka hoentiny manatanteraka ny dia hiainga tao amin'ny tany Egipta, andeha ho any amin'ny tany Kanana, ary tsy ny olon-dehibe irery ihany no hiala tao fa ny ankohonana ray manontolo na tonga antsika nyresaka hoe ny fandraisana fanasan'ny tompo tsisy akanavaka hatramin'ny zanaka izay afaka mihinana dia nomena an'izany sakafo hohanina le izy, azahoana hery sy tanjaka hoentina miatrika zavatsarotra. Ary izay no mahatonga antsika miresaka hoe mila manakatra tsara ny zava-miafy ny fandraisana fanasan'ny tompo mba tsy hahatonga antsika handray mivilana ny tenin'Andriamanitra ka tsy hatakaratsika midinga ny famonjeny, satria tsy ny olon-dehibe ihany ny tian'Andriamanitra mivonjena sy ho afahana fa ten'Andriamanitra ho afahana avokoa hatramin'ny zaza madinika rehetra tafavoaka tao amin'ny tany Egipta. Anisan'ny famarinana izay hitantsika dia mialohany nanaovana batisa ny zanak'Israely izy io. Noho izany zany ny fotom-pampianarana rehetra izay milaza fa tsy maintsy atao batisa izay vao mandray fanasan'ny tompo dia fampianaran-diso izany. Fa raha ny soratra masina dia mialohan'ny batisa, ary misy antony izay zavatra izay. Ny fanekena ny ray fanasan'ny tompo hatramin'ny ankizy madinika misy antony, fa saingy ara-baka teny izy taty amin'ny testamenta taloha, izay ny tsy hitiavan'ny akamaroany ny fiangonana manadiady ny testamenta taloha satria heveriny fa zavatra ara-baka teny fa tsy mahay manakatra ny zava-panahy, fa tsy mifanohitra io baiboly io fa mifanazava. Ary Andriamanitra rehefa mampianatra izy, ary izany ny zavatra hitantsika ao anatin'ny baiboly iray manontolo dia aseho amin'ny fomba iainan'ny olona andavanandro aloha mba hatakaran'ny olona tanjona tian'Andriamanitra ho kehitriny, hatakarany ny zava-panahy. Ary zavatra ara-baka teny tantara tena nisy io tantara io izay tandindro ny drafi-pamonjena napetrak'Andriamanitra mba ho takarin'ny olona sy hanakarany ny zava-panahy. Ka hiainga ny zanak'Israely mbola ao amin'ny tany Egipta, fandraisana fanasan'ny tompo, ary misy antony izay zavatra izay. Zavatra manaitra ato raha raisina hoe fandraisana fanasan'ny tompo ny eo amin'ny Exodosy 12, satria ny fantatritsika rehefa mandray fanasan'ny tompo dia mofo araka ny nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany no hohanina zaraina ary divaina no sotroina. Kanefa taty amin'ny Exodosy 12 tsy ahitantsika taratra mihitsy an'izay le hoe nisotroina le rahan'ny zanak'ondry, fa le rahan'ny zanak'ondry natetina tamin'ny tatom-baravarana sy ny taolam-baravarana. Tsy zavatra roa samihafa nefa ireo fa tena mifanazava, fa izay le Andriamanitra mahay mampianatra taony tsikelikely amin'ny zavatra iainana andavanandro, ny fanazavana tian'Andriamanitra ampitaina amin'ny olona mba hanakaran'ny olona ny hevitr'Andriamanitra. Araka ny teny any amin'ny mpanao ohabolana hoe voninahitr'Andriamanitra no manafin-javatra ozy fa voninahitry ny mpanjaka no mamanta-javatra. Misy antony ara-panahy izay, ary tsy maintsy baiboly foana navela manazava baiboly fa tsy mampiditra ny fisainantsika ao anatin'ny baiboly, satria ivoana any amin'ny tsizy izy io raha vao fisainan'ny zanak'olombelona no entina manazava ny baiboly. Ary io madiso hevitra ny fivavahana amin'izao vanim-potoana izao, satria tsy miezaka intsony mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ny tena marina, tsy tarihan'ny fanahin'Andriamanitra fa tarihan'ny fahaizan'olombelona. Anika mivoana tohatra mifanohitra
ny zavatra ambaran'ny soratra masina ary zay no mahatonga ny akamaroa ny fivavahana milaza hoe anga raha vao testamenta taloha zany dia ambany lalàna fa tsy misy ambany lalàna zany mihitsy fa misy fanazavana azo antoka tanteraka ao anatin'ny soratra masina rehefa manaiky ho tarihany fanahin'Andriamanitra. Ka raha fitiantsika ny zavatra voalaza dia hoe sakafo na vatsy azahoana hery sy tanjaka mba hoentina miainga hiala tao amin'ny tany Egipta hiatrehana ny lalan-davitra izay tsy maintsy andalovana mandra-pahatonga any amin'ny tany Kanana. Zavatra napetrak'Andriamanitra nefa dia zao: ny raha ozy dia famantarana ho anareo amin'ny trano izay itoeranareo, ary raha mahita ny raha dia andalanareo ka tsisy loza andringanana anareo, ary io raha io araka ny resahan'ny teny soratra masina dia atetina ny tataom-baravarana sy ny tolam-baravarana ara-baky teny tamin'izany vanim-potoana izany. Fa saingy misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izay dia tsy maintsy mamantatra tsika hoe raha ny zava-panahara no jerevana, fantatra fa ny fihinanana ny nofony zanako ny miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira tsy dikevitra fa tonga dia ny ao an-tsaina voalohany dia hoe fandraisan'ny fanasan'ny tompo. Fa aiza le raha? Ny raha nefa tsy nisotroana fa natetana tamin'ny tataom-baravarana sy ny tolam-baravarana. Inona no hevitr'Andriamanitra tiana ampitaina amin'izay? Tsy adinontsika fa mihinana daholo ny fianakaviana rehetra, tsy adinontsika fa milohan'ny batisa io zavatra io, ary io manamarika ny vanim-potoana hanambony ny zanak'Israely hiainga. Dia torak'izany koa tsika isaka ny mandray fanasan'ny tompo dia fampatsiarovana an'izay fanafahana nataon'Andriamanitra izay na fanavaozana ny fiaingana indray mba ho ao an-tsaina ny fomba mahagaga nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely ho afaka tao amin'ny tany Egipta. Ny raha natetana tamin'ny tataom-baravarana sy ny tolam-baravarana io dia raha mijeritsika vao miresaka trano ange Andriamanitra dia nalazainy ara-baky teny izy aloha fa voninahitr'Andriamanitra ny manafin-javatra, voninahitra ny mpanjaka ny mamanta-javatra. Dia tsy maintsy jerevantsika hoe inona raha Jehovah no tianao ambara amin'izay trano izay. Dia raha mijeritsika amin'ny bokin'ny Hebreo toko 7 dia zao no voasoratra eo. Hebreo toko 7 mandeha tsikelikely isika manakatra ny zava-miafina ny fandraisana fanasan'ny tompo, ary io tsy tanterahana ampahazarana fotsiny fa mila fantatra ny hevitr'Andriamanitra ao anatin'ireny mba azahoantsika antoka tsara mihitsy ny famonjena izay foman'Andriamanitra ho antsika. Hebreo toko 7 dia ny 4 ka hatramin'ny 9 dia zao ny voasoratra hoe: fa ny trano rehetra ozy dia samy nisy mpanao azy fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. Ary Mosesy dia mpanompo mahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay zavatra mbola ho lazainy, fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra, ary isika no tranony raha zonontsika mafy hatramin'ny farany amin'ny fahasahina sy ny firavoravona momba ny fanantenana. Izany hoe raha ny soratra masina zany ny jerevana dia ity trano ambaran'ny baiboly ity dia manambara ny tenantsika izay trano izay hitoeran'i Jesosy Kristy, araka ny teniny eo amin'ny 5:9 hoe: fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra. Tarehan'ny bokin'ny Exodosy anefa dia ara-baky teny tena trano mihitsy. Tao no nihipoka ny zanak'Israely, tao izy nihinana an'ilay zanak'ondry tsy misy kilema, kanefa ilay trano izay nitoerany natetana tamin'ny tataom-baravarana sy ny tolam-baravarana ny rà, ary iny no tombo-kase amantaran'Andriamanitra ny olona manaiky azy, araka ny resahantsika hoe tsy napetrapetra-poana ny famantarana na ny tombo-kase, fa napetrak'Andriamanitra mba hizahana toetra ny olona, hanaraha-maso azy hoe tena nanaiky ny toromarika napetrak'Andriamanitra ve. Ka na dia ara-baky teny ary izy izay ilay Andriamanitra mampianatra
amin'ny zavatra ara-baky teny dia ny zava-panahy dia ny ahatserovan'ny olona fa io trano io dia tsy maintsy atetina amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana le rà kanefa le trano any amin'ny bokin'ny Hebreo dia manambara ny tenantsika mba ho tsapa teo aoriana ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra amin'le tenantsika zany zay trano honenan'i Jesosy Kristy ary hitantsika ny fifandraisana mahagaga ao anatin'ny zava-panahy tian'Andriamanitra ampitaina fa tia tenantsika ity mihitsy no ilay trano hitoeran'Andriamanitra honenan'i Jesosy Kristy ho an'ny olona zay nandray an'i Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy azy. Io no ambarany raha manakatra ny zava-panahy dia tsy maintsy atetina amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana ny raha ho famantarana ara-baky teny tamin'izany vanim-potoana izany fa raha ny tenantsika dia hoe aiza eo amin'ny tenantsika ary raha ny tenantsika no trano satria izay ny famantarana aiza le tatom-baravarana aiza ny tolam-baravarana zay anatetiavana n'lay raha fa zay le zavatra mila takarina ao anatin'ny soratra masina ka raha vao miresaka hoe tatom-baravarana zany hoe mipetraka amin'ny toerana ambony satria io tatom-baravarana sy tolam-baravarana io dia misy varavarana mivoha izay ahafahana miditra ary ny ampandrosoana ao amin'ilay trano dia olona ary izy nefa mampandrosoana Jesosy Kristy noho izany zany misy antony manokana le hoe ny raha tetina amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana na ara-baky teny ary fa raha bataina amin'izay eo amin'ny tenantsika dia inona no ambarany amin'ilay tatom-baravarana satria zay tatao zay dia tatao mipetraka ambony dia entina milazany ny loha izay misy ny antony hitoeran'ny saina afaka mandray ny toromarika avy amin'Andriamanitra. Noho izany zany le tatom-baravarana dia entina ilazana ny saitsika zay tokony hahitana an'izay le tombo-kase na famantarana ny rany zanak'ondrizay fa raha mahita an'io ao amin'ny tatom-baravaran'Andriamanitra hidiny izy hitondra fandringanana ao amin'ny matoan'ny Egipta fa raha mahita ny rano izy dia tsisy loza andringanana anareo ary zay le tombo-kase fa raha vao miresaka tolam-baravarana kosa dia entina ilazana ny tanana raha vao miresaka ny tanana ny soratra masina ny asa ny tananao dia manambara ny asa ary tsy afaka miasa nefa le olona raha tsy misy zavatra mibaiko azy ary ny saina no mibaiko azy anatanteraka asa vokatry ny fampianarana na ny faresen-dahatra ao anatiny anatanteraka zavatra anankiray tsy afaka miasa fotsiny amin'izao. Noho izany zany le raha atetina amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana dia raha atetina ao amin'ny saina sy amin'ny tanana ao amin'ny Exodosy any nefa Andriamanitra dia fa manambara zay zava-miafina zay manambara tsikelikely ny Exodosy 7:12 Exodosy 7:12 raisitsika amin'ny andininy 7 hatramin'ny 10 efa taona tsikelikely Andriamanitra mba nakarana n'lay zava-miafina mahakasika an'io fandraisana fanasan'ny tompo tary amin'ny bokin'ny Exodosy io mbola ty amin'ny Exodosy tsika no mijanona fa ho hitantsika manahoana ny fifandraisan'izay amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo tamin'ny andron'i Jesosy Kristy fa tsy mifanohatra ireo fa ny aty amin'ny Exodosy araka ny resantsika dia hoe zavatra ara-baky teny fotsiny ny Exodosy 7:12 dia zao ndray ny fomba ilazan'i Jehovah azy ny 7:7 ny mofo tsy misy masirasira hohanina mandritra ny afotoana ary tsisy eo aminao zay mofo misy masirasira ozy ary tsisy zay masirasira akory ao aminao eny amin'ny taninao rehetra dia ambaranao amin'ny zanakao amin'izany andro zany hoe noho nataon'i Jehovah tamiko tamin'ny voako avy tany Egipta no hanaovako izao. Dia jereo tsara ny 7 dia ho famantarana ho anao eo amin'ny tananao izy ary ho fampatserovana eo ambonin'ny andronao izy zany
mba ho eo ambavanao ny lalàn'i Jehova fa tanàna mahery mitondran'i Jehova anao mivoaka avy tany amin'ny tany Egipta dia tandremo amin'ny fotoana isan-taona zao lalàna zao. Lasa tsy niteny intsony Jehova zany hoe rehefa nambaran'izay amin'ny zanaka tsy niteny intsony izy hoe atetiavo amin'ny tato-ambaravarana sy ny tolam-baravarana fa ny ilazany azy indray dia hoe ho famantarana ho anao eo amin'ny tananao izay ilay tolam-baravarana ary ho fampatsiarovana eo ambony ny andronao zany mba ho eo ambavanao ny lalàn'i Jehova ozy fa tanàna mahery mitondran'i Jehova anao mivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Izany hoe eo Andriamanitra dia mitaona ny olona nakatra ny zava-panahy kanefa raha tsy mahay mijery indray dia hoe tena le androna mihitsy ve no asiana rà, le tanàna mihitsy ve no hosorana rà ny zanak'ondry. Fa raha vao miresaka ny andron'Andriamanitra dia le saina afaka mandray ny toromarika izay nomen'Andriamanitra ka inony an'izay toromarika izay no entina hanambarana ny rà. Fa ho hitantsika moa fa mbola mety manjavozavo amintsika izay fa tsy fantarina ihany koa raha vao miresaka rà eo Andriamanitra io dia inona ny dikan'izay ary inona ny ifandraisan'izay amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo, inona ny ifandraisan'izay amin'ny fandraisana an' Jesosy Kristy mba hanjaka ao anatin'le olona ho an'ny olona manaiky an' Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany satria izay afatra izay tsy trapan'ny olona. Ary io ny fandraisana an' Jesosy dia tsy mijanona ho amin'ny olon-dehibe fa na ny ankizy kely ary dia ampianarina mba mimpiditra an' Jesosy ao anatiny ka le androna famantarana eo amin'ny andronareo ozy. Ny dikan'izany dia le saina ao anaty fa tsy misy dikany raha ohatra hoe ny androna fotsiny no asiana rà fa le rà zany dia tokony tena handrakotra tanteraka ny sain'ny olona ary inona no manamarika ny saina dia io no afaka mandray ny fanapahan-kevitra rehetra vokatry ny zavatra reny sofina hitan'ny maso azo tsapaitanana ary handray fanapahan-kevitra mba hanatanteraka asa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay no tonga an' Jehova hoe ilaza ho famantarinao anao eo amin'ny tananao ary ho fampatsiarovana eo ambony ny andronao zany mba ho ao ambavanao lalàn'i Jehova. Le lalàn'i Jehova tsy efa fa niteniny ary niten'i Jehova ny sitrapony ny toromarika rehetra nomeny izay nanomboka tao ny vanim-potoana iaingana tao amin'ny tany Egipta dia nisy toromarika mazava tsara napetraka Jehova ary izay toromarika izay dia mipetraka ho lalàna ary ny lalàna arahana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany zany ara-baka teny taty amin'ny Exodosy kanefa tao amin'ny bokin'ny Exodosy ihany dia efa nanomboka nanazava tsy kelikely Andriamanitra ny zava-miafina tia miampitaina ao anatin'izay le hoe ny rahatetana amin'ny tato-ambaravarana sy ny tolam-baravarana araka ny hitantsika tany amin'ny Hebreo. Ny trano dia ny tenantsika misy ny androna hitoeran'ny saina izay afaka mitahiry izay zavatra ny anarana reny sofina hitan'ny maso mitsapainy tanana ary le asan'ny tanana dia manambara ny vokatry ny fanapahan-kevitra raisy ny saina ary ny fanapahan-kevitra tanterahana dia manaraka ny lalàn'i Jehova araka ny teniny hoe mba ho eo ambavanao ny lalàn'i Jehova tsy hoe tenenina fotsiny fa hiteraka fankatoavana tanteraka hiteraka finoana mba ho tsapan'ny olona hoe tsy niherin'ny tenany angeny natonga azy ho afaka tao amin'ny tany Egipta fa no le lalàna izay nomenika reny sofina ndraketina tao an-tsaina ary no tanterahana araka ny teniny hoe tanàna mahery mitondran'i Jehova anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta dia asaina tsarovana tandremo amin'ny fotoana isan-taona zao lalàna zao. Ary zay hoe zavatra izay ny tsara ho fantatritsika satria jereo tsara nge mitombona foana fa hatramin'ny ankizy madinika dia natao ahafantatra an'izany satria araka ny nambarany dia hoe ambaranao amin'ny zanakao amin'izany andro izany, ambaranao amin'ny zanakao misy antony izay dia le asa-panafahana nataon'Andriamanitra izay nampinoana ny ankizy ihany koa natonga antsika nyresaka hoe fandraisana fanasan'ny tombo ange tsy mijanona fotsiny ho an'ny olon-dehibe fa
fa natao ampitaina ampianarina ny zanaka ihany koa. Teo hitantsika nke fa mazava io soratra masina io, ary na inona raha tsy olona hoe efa tena miazona lasitra fototra tena anampina ny sofiny mihitsy tsy handray famarina ny tenin'Andriamanitra no tsy hanaiky an'izany zavatra zany. Fa raha fantany dia tsy olana mihitsy hoe ny ankizy kely ange tompony andray fanasan'ny tompo, satria nahoana ary, satria ny zanaka dia ampianarina mba hahafantatra ny anton'izany rehetrarehetra zany, tsy hoe nampahafantarina azy fotsiny fa ho sakanana izy. Ka raha sakanana izy tsy handray fanasan'ny tompo ny dikan'izay nke dia zao tsy ambara aminy mariny, satria tsy maintsy anontany ny ankizy inona ny anton'izao zavatra zao, mba ho fantany. Dia nizy mbola kely lalam-panafahana nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'ny tondrany azy nivoaka tao amin'ny tany Egipta. Mbola te amin'ny Exodus tsika fa manazava tsikelikely ny zavatra ara-bako teny, dia manakatra tsikelikely ny zava-panahy. Fa ny trano izay itoerana, ny trano izay anatetiavana ny raha amin'ny totom-baravarana sy ny tolam-baravarana dia manambara ny tenantsika. Rehefa tonga taty amin'ny Exodus 3:20 dia io trano io aiza ny ipetrahan'ilay totom-baravarana dia eo amin'ny androna izay itoeran'ny saina afaka mandray ny toromarika rehetra, ary ny tanana izay manambara ny tolam-baravarana dia mba hatonga ny olona anatanteraka ny baiko napetrak'Andriamanitra. Zay ilay atao hoe finoana mba hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra eo anatrehan'izay, ary zay no fiandohany ny fanafahana ho amin'ny olona tsy araka ny sitrapon'ny tenany hoe andeha tonga dia hiala tao, fa manaiky ny baiko napetrak'Andriamanitra aminy hatramin'ny olon-dehibe. Fa ho an'ny zaza tsy manatsiny dia zao tsy maintsy hoentin'ny ray aman-dreniny izy hazavainy tsikelikely aminy ny anton'izany zavatra zany. Ary zay indrindra hatreto dia mbola manam-porofo ihany, fa tsy ny olon-dehibe irery no mena fahalalana, ny ankizy kely koa no mena fahalalana, ary arakaraka ny anadiaditsika ny soratra masina no ahafantarantsika an'izay zava-miafin'izay. Ary misy fandraisana tanteraka io ao anatin'ilay fandraisana fanasan'ny tompo tamin'ny andron'i Jesosy Kristy, satria ny zavatra hitantsika taty amin'ny Exodus aloha dia ny raha natetina tamin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana. Tsy olana ny fihinanana ny nofony zanak'ondry miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy. Mora ny mandray an'izany, izay ilay tandidon'ny mofo izay hohanina. Fa ny zavatra tsy mazava amin'ny olona hoe aiza izay rano sotroina teo, dia tsy maintsy mipetraka ny fanontaniana, ahoana ary ny fomba fisotroana an'ilay rahan'i Jesosy Kristy, satria izay ilay sotroina amin'ny alalan'ny divay tandindona. Satria raha ny tena marina ihany koa, na dia ny fandraisana fanasan'ny tompo ary, raha ny tena marina ange, raha raisina ara-bako teny dia tsy tena nofon'i Jesosy iny, fa symbole tandindona fotsiny ny nofon'i Jesosy izay hohanina. Fa tsy hoe enika ny potipotehana ny nofon'i Jesosy dia nizarazaraina tamin'izao tontolo izao, fa naseho tamin'ny alalan'ny tandindona dia ny mofo izay nohanina, izay raisina tahaka ny nofon'i Kristy, ary manakatra an'izay zavatra izay no tsy takatry ny olona. Ary ilay divay tsy rangy iny, fa divay symbole tandindona fotsiny hoentina hamantarana ny rahan'i Jesosy. Dia tahaka ny taty tany amin'ny Exodus ary ny tena izy dia tena le nofony zanak'ondry mihitsy ara-bako teny no hohanina, le raha tena raha mihitsy no natetina tamin'ny tatom-baravarana. Fa taty amin'ny testamenta vaovao dia lasa tandindona avokoa izay rehetrarehetra saika. Hovalentsika indray amin'ny manaraka, hovalentsika indray amin'ny manaraka, ahoana no fisotroana n'io raha io, satria tsy nisotro raha ny zanak'Israely tany amin'ny testamenta taloha. Fa taty amin'ny testamenta vaovao indray nytenenin'i Jesosy hoe ny nofoko ny tena fihinanaosy, ny rako ny tena fisotro. Kanefa rehefa mandray fanasan'ny tompo tsy misy nofon'i Kristy ara-bako teny hoe nofon'olombelona zao, satria ny tafinofo Jesosy no nohanina. Na rahan'i Jesosy tena ara-bako teny hoe iny ilay raha menamena, iny no sotroina, fa mofo sy divay dia tsy maintsy
tsy hazavaintsika zany rehetrarehetra zany mba hanakarantsika ny zava-miafina tian'Andriamanitra ampitaina amintsika mba hatsapahantsika nizay le dingany famonjeny ka raha nydingana voalohany ary tsy azon'ny olona lalana makaizany lalana izora amin'ny fanarahana n'Andriamanitra kanefa io Andriamanitra io tsy manafina amintsika na marina fa araka ny vanim-potoana dia hazavainy tsikelikely zany ary andro farany zao tsara ho fantatsika zany rehetrarehetra zany mba hoentintsika mamantatra ny tenantsika hoe fivavahana manao ahoana ny fivavahana rahantsika amin'izao vanim-potoana zao anara-piangonana ve foto-kevim-piangonana ve sa foto-kevitry ny baiboly ary tsara ho fantatra izay satria ina mantanjona kendren'Andriamanitra dia ny avonjy atsika ray olona heveriny fiainam-panahintsika tsy sangisangy izy ty tsy aitraitra izy ty tsy resaka fampianarana hitomana ny olona ao anatin'ny fiangonana raha ny tenako manokana dia tsy teny amintsika mihitsy aho hoe aizany fiangonana misy aho tsy taonantsika mihitsy hoe andao hiditra ao aminay fa niezaka izay tanterahana dia zao mba hafakarantsika ny Andriamanitra sy ny famarinany tenin'Andriamanitra azahoantsika antoka ny dingany famonjena mba hanarahantsika an'izany mba handraisantsika ny famonjena ka ho afaka madiodio rehefa tonga Jesosy any amin'ny ramany lanitra ahita an'izay tompoka sy napetrahan'izay satria tsy maintsy fantariny tompo io ho any am-parany any raha mahita ny raha dia tsisy loza andringanana anareo ary inona le fandringanana fahaverezana mandrakizay dia matoky sy mihina fa fanamasin'Andriamanitra no miasa ao anatintsika mba tonga atsika tena iondrika tanteraka ao anatin'ny soratra masina hamantatra ny marina tsy atao atsirambina ny fiainam-panahintsika hevery ny famonjenantsika personnel ny famonjena reo olona fa tsy miankina amin'ny fiangonana miankina amin'ny fahafantaranao ny famarinana ny soratra masina sy ny fanarahanao ny marina no avonjy anao fa fiangonana zany mamitaka zany raha ny fiangonana no anorenana ny finoana vao fitaka amin'izany tsika voninahitro n'Andriamanitra rery any vavakisika Jehovah'Andriamanitra reo dia misaotra ny famotram-ponao lehibe ka mbola hitezanao anambara aminay ny zava-miafa ny teninao mba tsy hadiso hevitra anay mandrakariva ny akamaroanay kristianina dia nandeha mpahazarana fotsiny araka ny fotom-pampianarana menanay ka tsy takatray tomba midy ny famonjena ary ianao efa niteny hatramin'izay hoe ringana ny oloko noho tsy visiny fahalalana kanefa tsy tianao hipetraka ao anatin'izay fahabadona ara-panahy izay izahay maneraka amin'ny mpanompono mandrakariva ianao mba hanokatra ny masom-panahin'ny olona rehetra izay tena mitady ny famonjena dia mitaraina tompo ma fanahinao masina noka nydresy lahatra ny olinao anaiky ny marina misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen novelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva